Tsara ny fampafatana ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanafiany ka isan'ny manahirana azy ireo ny fitandrona ny filaminana indrindra ny amin'ny faritra atsimo hoy ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena androany. Midadasika ihany koa nefa ny toerana any atsimon'ny Anosy ary matetika no mifanalavitra kilometatra maro ny toerana misy ny fanafiana sy ny toerana misy ny mpitandron'ny filaminana. Manomboka izao dia misy ny laharana maitso 720 na ny 119 navoaka ny RTL Madagasikara sy ny zandarimariam-pirenena ifampiatsony ny miaramila sy ny mponina raha sendra misy ny fanafiana. Antso maimaim-poana ho an'ireo mampiasa ny tambazotra RTL. Sibelarandriamazava sy Rivorandrenarjon. Tsy lavrary mihitsy ny fifandraisana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka mila vonjy, indrindra fa any amin'ny faritra ivelan'ireny vohitra raha nambaran'ny zandarimariam-pirenena. Tsy tonga ra-potoana ireo mpitandro ny filaminana ka zary manome vahana ny asan'ireo dahalo any an-toerana. Napetraka ary ny laharana maitso 720 entina miserasera amin'ny mpitandro ny filaminana. Efa miparitaka manerana ny faritra 12 io laharana io amin'ny alalan'ny tambanjotra RTL. Tsy misy sarany, alaina amin'ny vahoaka mampiasa io laharana io ary amafisina manokana ho fampandriana fahalemana ny tany. Dia mila fifandraisana miady amin'ny fifandrim-pahalemana satria tsy afaka anao an'iny olon-dratsy raha tsy fantany fa tsy ho fantatra izy ary tsy ho tratra izy. Nefa kosa raha ohatra ny ka manao asa ratsy eo amin'ny tranon'olona anankiray izy nefa ato amin'ny trano anankiray misy olona afaka hiantso gratuitement an'le mpitandro filaminana matoky afa hiena ny asa ratsy ny mpanao an'izay asa ratsy zay io. Raha atao koa moa zany fa hoe tsy arindreo ho tratra daholo reo fa mety afaka manao ihany izy dia afaka mifandray daholo ny rehetrarehetra mba ahafahana ifanome vaovao hoe tomabilina ohatran'izao na olona ohatran'izao dia mety ahitambokany avy eo ny fikaroana atao raha ohatra ny ka tsy tratra eo ambodondro le mpanao ratsy zany. Androany no nanaovana ny SNI fiara-miasa eo amin'ny RTL Madagasikara sy ny zandarimariam-pirenena. Raha ny fantatra dia tsy hisy ny sarany aloha na tambiny avy amin'ny zandarmaria omena ny RTL fa maimaim-poana avokoa.